Sakafo malagasy dia sakafo tsotra, tsy sarotin-drotony be ohatran'ny vahiny hoe misy ingrédients be dia be ampiasaina, fa amin'ny malagasy azy dia sira, dia menaka, dia voatabia sy tongolo, ohatran'izay fotsiny dia efa ahavitana saosy. Ny sakafo malagasy aloha sakafo matsiro ny ankamaroany, dia matetika ny sakafo malagasy tsy maintsy misy hena foana, na henan-kisoa na hen'omby. Dia ny malagasy koa vary, laoka, misy koa ny hanin-kotrana, dia ny kafe tsy adino. Ny laoka tena fanaon'ny malagasy ary mampalaza azy dia ny ravitoto sy henan-kisoa, dia ao ihany koa ny akoho sy petit pois, dia tsaramaso ireny. Tena mampalaza malagasy ohatra ny henan-kisoa sy ny ravitoto, dia henan-kisoa sy voanjobory, dia ao koa ny nandro gasy misy hoe trondro asiana lafika ovy na anana, dia ao koa ny karazana hazan-dranomasina rehetrarehetra. Mora indrindra raha laoka malagasy izao anana, ravim-bomanga ohatra, na ilay anana madinika ireny tsy inona ary zato dia mahazo. Dia ny lafo indrindra ny hena, satria efa miakatra ny kilao, dia lafo izany ny hena. Ny laoka mora indrindra angambany ny anana, henan-kisoa sy anana ohatra ny tena fanao, na koa anana atao rony fotsiny. Dia ny tena lafo indrindra indray ilay hazan-dranomasina ireo, misy ohatra hoe langouste na crevette izany izao lafo. Raha vary aloha dia maka rano izy, dia efa voakarakara ny vary, ohatra hoe efa voatsipona, efa miala izany akotra, raha misy vato moa dia afaka efa miala izany, dia iny no arotsaka ao anatin'ilay rano efa eo am-patana, dia rehefa masaka moa izany dia iny. Fa misy hoe mangotraka, raha hoe atao vary soa dia ilay izy mangotraka iny dia tapohana rano dia aroroana dia lasa vary soa mamy tsara. Dia raha vary maina moa dia avela ho ritra. Matetika tsy dia tena hoe mampiasa episy loatra amin'ny malagasy, fa matetika resaka ohatra hoe tongolo, tongolo gasy, tongolo maintso, ohatrohatry ireny, fa tsy hoe mampiasa ilay episy vovony, ohatra hoe poivre na karibé rehefa manao sakafo, fa ilay hanitra natoraly ireny foana matetika ny tena fampiasa. Ao amin'ny fianakaviana moa izany dia matetika ny renim-pianakaviana no tena mahandro sakafo, dia ny amin'ny hariva ohatra ny ankizy, ny zaza ao an-trano no mahandro. Laoka tena tiako ravim-bomanga sy patsa. Laoka tena tiako indrindra petit pois ampiarahana amina karaoty, dia atao ketsaketsa saosisaosy. Betsaka ny laoka atokana rehefa misy fety, ohatra hoe rehefa manao fety ohatra dia ao foana ny hoe henan-kisoa, misy koa hoe petit pois sy henan-kisoa, hen'omby ritra, akoho, ao koa ny gisa, ny ganagana, ohatr'izay. Fa raha ohatra hoe amin'ny fahoriana indray dia ny matetika tsy asiana sira ny sakafo malagasy, satria amin'ilay izy hoe fahoriana moa izany dia mba ohatran'izay koa, mba miaraka ovy ireo fa tsy hoe asiana sira be. Ie, misy sakafo natokana mihitsy rehefa amin'ny andro malaza, ohatra izao matetika rehefa misy fety dia mamono akoho na vorona malagasy ampiarahana amin'ny henan-kisoa ny atao laoka. Dia misy koa rehefa andro malaza be ohatra hoe fanambadiana, na koa misy hoe famorana na famadiana, dia misy mihitsy ny hoe mamono omby mba hohanina fotsiny amin'iny fety anankiray iny. Raha ny fanaon'ny malagasy aloha ny sakafo maraina dia vary soa. Vary soa dia asiana laoka kely, ohatra hoe totom-boanjo, dia trondro pirina ireny. Dia misotro kafe koa ny malagasy,
Dia sasany ramanonaka, mofo gasy, mofo dipaina, dia kafe tsy adino. Kafe amin'io kafe indraindray tsisy ronono fa le kafe le mangidy tsara iny tena tian'ny malagasy. Dia ny amin'ny atoandro vary maina. Dia ny laoka moa izany izay tiany eo na voamaina na anana arakaraka ny fahefan'ny vidin'ny tsirairay iny. Dia amin'ny hariva vary soa. Dia misy koa anefa ny manao vary maina. Dia misy koa anefa ny ohatra hoe hanin-kotrana ny ataony, ohatra hoe katsaka na hoe mangahazo na vomanga. Ohatran'izay sakafo malagasy. Ny malagasy alohany tsy dia manao tsindrin-tsakafo izany. Raha tsy ohatra hoe ilay mpanankarena be ireny ohatra na ilay antonontonony. Fa amin'ny ankapobeny rehefa avy misakafo malagasy dia tsy maintsy misotro kafe foana. Dia kafe izany no azo atao hoe tsindrin-tsakafo malagasy. Ny fanao malagasy tsindrin-tsakafo karazana voankazo malagasy dia tena misafidy hoe karakaraina be ilay izy fa na izy amin'izao iny ary ohatra hoe tonga dia akondro amin'izao, paoma amin'izao dia efa mety foana. Ny mampitovy ny sakafo ny olona rehetra eto Madagasikara dia amin'ny ankapobeny aloha dia tsy maintsy mihinam-bary foana satria vary ny foto-tsakafo. Fa ny laoka indray arakaraka ny tsirairay avy. Ohatra hoe ny any amin'ny faritra izao rehefa mahandro ravitoto ohatra dia asiana coco, ny etỳ ampovoantany amin'izao fotsiny na ohatra asiana voanjo ohatr'izay. Dia ny sasany koa ohatra hoe mahandro mangahazo dia mangahazo amin'izao fotsiny. Fa ny any amin'ny sasany ohatra mety hoe atao lasopy ilay izy, endasina mba miovaova izany ny fahandro an'ilay sakafo fa tsy hoe iny original be iny hoe mangahazo dia asiana rano dia asiana siramamy dia izay. Ilay olona any amin'ny faritra izao mihinana hazan-dranomasina kokoa satria ny trondro ny akaiky an'zareo. Dia ny olona eto ampovoantany indray karazana legioma satria izay ny vokatra eto ampovoantany. Alohan'ny sakafo aloha dia tsy maintsy miteny hoe avita hoe ilay sakafo e. Dia avy eo mivavaka arakaraka ny fanaony tsirairay iny. Dia misy hoe mazotoa homana dia ohatran'izay. Ny tena fiteny rehefa eo am-pisakafoanana alohan'ny sakafo miteny foana hoe mandrosoa sakafo mazotoa homana, bon appétit. Dia amin'ny farany indray somary manontany kely hoe tsara ve izy teo, misaotra fa voky, ohatrohatr'izay.